Fifaliana ho indray no miaraka amintsika amin'ny herinandro ity, ko dia miarahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Ankonana ho any an-danitra, izany no rivotra mitsoka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ary dia iompana misimisy kokoa amin'izany ny fampahirezana iarahantsika eto mandritra ity herinandro ity. Ny bokin'ny Jaona ao amin'ny Jaona toko faharoa, manomboka ao amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ny sotomantsika lesona eto anio, ary nampitondraina ny lohateny hoe ataovy izay asainy ataonareo. Ataovy izay asainy ataonareo. Anasantsika hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka. Vavaka isika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitra misaotra anao hatramin'izay satria manana tombontsoa maro sesehena ahafahana metoraka eo an-tongotrao, afaka hanokana ny ora sy ny minitra izay eo am-pelantanana indray mba henona ny feonao. Andray fampahirezana avy amin'ny teninao izay Andriamanitra ka tenena amin'ny alalan'ny mpanomponao fa vonina ihany izay ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ray andro dia nahazo fanasana natrika lanonam-panambadiana iray Jesosy. Voasa tao koa ny reniny ary tao koa ireo mpianatra. Nahagaga nefa dia izao, tao Jesosy nefa nitrangana olana saribahana tao anatin'ilay lanonana. Lany ny divay, fierevitra ny rehetra, ny kajy ve ny diso, ny olona ve ny betsaka loatra, sa ny fatrany tsy ampy. Tsy nitaitsony izay atao, fa dia menatr'olona, fahafambaraka ny miandry. Maria no anina takatra fa Jesosy no any vahaolana. Rehefa mitranga tokoa ny olana eo anivon'ny tokantrano, dia vitsy ny mahita fa Jesosy no any vahaolana. Dingana telo no nisoroka ny fahafambaraka tao kana. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo izay hitantsika zany. Ny voalohany zany dia izao hoe nasaina tao anaty lanonana Jesosy. Ny faharoa, Jesosy no nanambarana voalohany ny olana raha vao nitranga ny olana, ary ny dingana fahatelo dia izao hoe izay nasainy Jesosy natao ihany no natao. Vakitsika ny Jaona faharoa andinin'ny voalohany. Jaona toko faharoa andinin'ny voalohany manao hoe: ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana ny Galilea, ary tao ny renin'i Jesosy. Andinin'ny faharoa, ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ao amin'ny fampakaram-bady. Tombontsoa foana ny manana an Jesosy eo amin'izay rehetra tao. Ary ireo rehetra hiverina fa olana sy hanala-baraka rehefa eo Jesosy dia hisolo fifaliana ao anatin'ny fotoana vitsy monja. Rehefa miseho ny olana, inona no natao? Eo amin'ny andinin'ny fahatelo, rehefa lany ny divay hoy izy, dia hoy ny renin'i Jesosy, tsy manana divay izy. Nanantona hampahatokiana an Jesosy tokoa Maria, fantany fa Jesosy no any vahaolana, ary niny izy fa rehefa avela mandray andraiky Jesosy dia tsisy ary tsy seho velively ny fahafambaraka. Ary ny tena nahafinaritra teto dia nibeaziny Maria ny tokantrano anaty ady sarotra mba ho zatra hitady sy anantona an Jesosy. Inona no navaliny Jesosy any Maria raha nanao izany fanela ny lanana izany i Maria? Ao amin'ny andinin'ny fahefatra dia hoy ny vaky ny teny hoe, hoy Jesosy taminy: raha vehivavy momby faninona kory izao sy anao, tsy mbola tonga ny fotoko. Indraindray tokoa dia mety tsy fantatsika marina hoe mpifaninona marina tokoa moa isika sy Jesosy. Ary mody adala ve Jesosy raha nametraka izany fanontaniana izany? Tsia. Ny antony dia tiany anatona azy mivantana miaraka amin'ny olonantsika rehetra isika, fa tsy metehitra loatra amin'ny mpanelanelana. Ary raha mbola mahatsapa-tena mahavita tena isika, dia miandry Jesosy. Mandray andraikitra nefa Jesosy rehefa tsapantsika fa mila azy isika. Inona no nasetry ny Maria izany tenin'i Jesosy izany? Andeha hotizantsika ny teny ao amin'ny andinin'ny fahadimy. Ao amin'ny andinin'ny fahadimy manao hoe: fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao hoe raha tianao ny hahita vahaolana,
aza maka lavitra zay asainy Jesosy ataonao ihany ataovy. Manana olana venao anio ary maniry vahaolana avy amin'Andriamanitra. Ataovy zay asainy ataonao. Inona no nasainy natao teto? Toizantsika eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Ary nisy ny vato enina nalany rano indrona intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny dia ny fenony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentiny. Nampiasa voambolana siny ny soratra masina eto. Rano notovozina, nozaraina. Ry mpiaino malala isany, ny siny dia maneho asy anao, maneho ny tenantsika. Tsy ampy rano fanadiovana avy amin'ny Jesosy ilay rano velona ity tenantsika ity. Ka dia mila fenona rano mitafotafo hatramin'ny molony mba tsy hidirana rano tsy izy. Mandritry ny fiarahantsika eto dia ho feno mitafotafo isika mba ho ampitovozina sy zaraina amin'izay rehetra miaona sy mifanerasera amintsika. Na dia adinidinao aza ny teny rehetra nambara tamintsika teto anio, ny Jaona 2:5 tapany 2 kosa, iriko mba hotsaronao mandrakariva, hotsaronao isanandro sanandro, dia ilay teny hoe ataovy zay asainy ataonareo. Ao tokantrano ka manoloana ny ray aman-dreny, ny vady, ny zanaka, ataovy zay asainy ataonareo. Na mihinana na misotra nareo, na inona ataonareo, ataovy izay asaina ataonareo. Raha vao mifohinao na alohan'ny atory, ataovy izay asainy ataonao. Rehefa manoloana asan'Andriamanitra, indrindrandrindra rehefa mahazo fitahiana, ataovy izay asainy ataonao. Rehefa iny atsena, rehefa sendra mba mifamaly ihany koa, ataovy izay asainy ataonao. Rehefa mifetina amin'ny lanonana, ataovy izay asainy ataonao. Rehefa tonga ny andro fitsarana, ataovy izay asainy ataonao. Rehefa maneho fitiavana ny vady na ny zanaka, ataovy izay asainy ataonao. Raha fitinina izay hitantsika teto dia izao hoe dingana telo ny soroka ny fahafambaraka taokana. Voalohany dia izao hoe nasaina tao anaty lanonana Jesosy. Faharoa, Jesosy nanambarana voalohany ny olana, ary ny fahatelo farany dia izao hoe izay nasaina natao ihany no natao. Iriko mba ho fanandramanao sy ny ankonanao ity fanandraman'ity tokantrano vao izay niorina ny sedra ady sarotra ity. Asao mandrakarivo Jesosy amin'izay rehetra ataontsika. Ary raha misy ny olana, izy ilazana voalohany izany olana izany. Aza tantaraina amin'ny hafa, satria tsy mahavahaolana antsika ny hafa, fa Jesosy ihany no mahavahaolana antsika. Ary indrindrandrindra dia izao hoe aoka izay asainy Jesosy atao ihany no atao. Dia voaomana ho any an-danitra ny ankonako sy ny ankonanao. Tompony ampitoetra ny teny ao am-pontsika tsiraray avy, ka mba ananantsika fijery vaovao ny amin'izany fiarahana mandeha amin'Andriamanitra izany, ka mba voaomana isanandro sanandro ho amin'ny fitsenanan'i Jesosy eny amin'ny raonin-danitra isika, ary hiaraka honina aminy any amin'ny mandrakizay. Amen. Ravakitsika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao noho ny teninao. Tia ampahery ny vahoakanao ianao, indrindrandrindra manoloana izao ady sarotra izao. Indraindray dia tsy tsapanay Andriamanitra fa zava-dehibe eo amin'ny fiainanay, ny fanasananao eo amin'ny zavatra rehetra izay tanterahanay. Ary indraindray dia tsy tsapanay fa tsy mahavahaolana anay ny olona, fa ianao ihany no mahavahaolana anay. Ary variana izay ny mitondra ny adinay, mitondra ny olanay any amin'ny olo-kafa izay tsy mahavaha izany olana izany. Ampio izay Andriamanitra mba hametraka ny adinay rehetra eo aminao. Ary inganeka izay asainao ataonay ihany no ataonay mandritra ny androm-piainanay manontolo. Ny fanirianay dia mba ho fanandramana vaovao eo amin'ny fiainanay izany, ka mba hatonga anay voaomana ho ankonanao, ary afaka honina ny amin'ilay tany masina izay no maninao, ka ho feny fifaliana izay miaraka amin'ny ankonanay, satria ianao no manomana isanandro sanandro ny fiainanay,
ho am'izany fitsinananao eny am'raolanitra izany de tonony sangatany zany favaka zany aminaran'i Jesosy amen.